Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray mandeha tany Afrika andrefana dia nisy mpampianatra anankiray nanontany ny mpianany, raha ohatra ka tonga aty Jesosy, hoy ilay mpampianatra dia mba inona ireny fonareo azy? Noho ny kelikely dia nitsangana ny mpianany anankiray ka niteny hoe, raha tonga aty amiko Jesosy dia omeko azy ny akanjoko fitondrako mivavaka tsara indrindra. Hoy koa ny anankiray hoe, ny ahy kosa ny sakafoko izay efa namboarin'ny neninay ho ahy no omeko azy. Dia nitsangana ny zazalahy fahatelo ka nilaza fa ny fandriany any an-trano no omeny mba hatorian'i Jesosy. Tsara izany ilay mpampianatra. Tady dio tsara izany teninareo izany. Noho ny kelikely takondrahona mainty ny lanitra. Nandrivotra ny andro. Ny votsaka ny vatravatra ny ranonorana. Mbola tao am-pianarana ihany ny mpianatra rehetra. Ny savasava kely ny orana dia nizay nisy nandondona tao am-baravarana. Novoaina ka indro lahy antitra izay misaringo-bordama. Kotsa sy nangovotry ny atsika no teo anoloan'izy ireo. Natson'ilay mpampianatra izy telo ka nanontaniana mbola tsaroany ihany ny teny izay nataon'izy ireo. Eno izy telo, mbola tsaroanay tsara ny figasanay anome zavatra ho an'i Jesosy. Mandehana ary anaka ho ilay mpampianatra tamin'ilay tovolahy voalohany, ala hoaingana ny akanjonao izay tsara indrindra no lazainao. Ianao kosa hoy izy tamin'ilay tovolahy faharoa, mandehana mody aingana ka ento aty ny sakafonao. Ary dia nitodika tany amin'ilay tovolahy fahatelo ny mpampianatra ny laza hoe, anio ariva kosa amboary mba atoriany ny fandrinao. Dia samy nanao arak'izay nasain'ny mpampianatra nataon'izy telo. Noho ny ampitso dia lasa nandeha tamin'izay nalehany rangabe, sady nahazo akanjo no voky sakafo, ary natanjaka tokoa satria sady nafana no tsara torimaso. Tsy nisy nahalala ilay lahy antitra izy telo reto. Saingy kosa ny tenan'i Jesosy mihitsy no efa nampitafiny ary nomeny sakafo sy nampandrosony tao amin'ny efitrano fatoriany. Izao mantso no voalaza ao amin'ny Matio 5:20 ny 9:40 manao hoe, dia amaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ry mpiaino namana, amin'ny fomba sy fotoana toy izany anie no ahafahantsika manampy an'i Jesosy. Ary ianao mba ahoana? Écho de Christ à nos bêteux. Funny
anatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Tsy hay ny tsy ankasitraka anao manjoy hatrany ny fandaharan'ny feon'ny fanantenana. Miarahaba tompoko dia mirary anao aomby hatrany eo amin'ny asa fivelomana. Matetika dia ny asa fambolena sy fanatsarana ny tontolo iainana no resahana atao anatin'izao fandaharana izao. Anio ary dia misy fomba tsotra azonao ampiasaina anatsarana ny asa fambolena. Andao anango-pako. Tantara nosoratan'i Zoanitra, andrenisanao Andrila, Nary ary Fanja. Iza indray zao nitazatazamy mibovoly eo am-baravarakely eo. Sy mba mitazana ny zava-mitrangy ety an-tanàna re Arbera. Ka inona hono ny zava-mitranga hitanao eo e? Gaga ny fiainan'ny rolatsy atsimo mihitsy ny Arbera ka fa ako afaka hita angonina. Angoniny ahoana ary bovola? Avy ianao eto akaiko eto hoe avidy ejery eo. So afa-baraka amin'izany ry bovola. Izy fiainan'ny olona ka ho dinidiniana eo, aleo ny fiainany ho azika. Berako tsy mba ara-baovao mihitsy ianao io fa ataovy ihany. Raha izany ny tsy alalam-baovao dia hoako zao e. Aleo ho bado any afa tsy maninona. Ary efa masaka ve aloha ny sakafo fa tena efa nona mafy mihitsy azy zany ko. Izy ny Endrabera le retsy dia ny ampy ala eto am-baravarakely mihitsy ny tena tadiaviny a. Kanona. Aleo aloha hijery eto ndany ianao raha andeha ihany. Ary zezikiny ty ampiasainy serola. Ite Sezy baovao ndray angamba zao izy tony ao. Sezy pako tiako.
zezipako eno ahy amigony azo tehirizina tsara anaty kitapogony toy itony ny zezipako rabe raha ay tandremana tsara fotsiny izy mba tsy ho azony orana de ho hitany sefa aritra telo no ifabolana io zezika amin'ny tehirizina io de ono taizavo nazonareo fako no nanamboarana zezika ode fa reo fako eo an-tany ametsiny tsay angano tady lavitry reo fako mety levona rehetra no angonina rabera azoko de tsy afangaro amin'ny zezi-bazaha mihitsy zany izy io tena mahaleo tena ny zezipako sady mora ampiasaina sady zao nolazaiko anse rabera manome sakafo hoan'ny zava-maniry ny zezipako no manatsara ny tany fambolena zany zezika tsy andanimbolana e zany ty zezika tiry se nefa tena mety ho atsika tatsa mihitsy sady akoatr'izay madio tsara ny tanànany se satria zao tsy miparitaka ny fako fa miangona amin'ny toerana raiky voasoroka ny aretina tena marina zany hitako tokoa ny tanànanareo sy ny any an-tsaha tahaka ny kindrindriny ery ny anaovanareo azoko no aizandray rahabe raha hita maso kosa zany fa zao ahy mety atao amin'ny karazam-boly rehetra zany ty zezipako ty mety io fa zao raha tany nanana no karakarainy se de afangaro amin'ny tany avadika ny zezipako raha lavadavaka kosa no asinany vo de rarahana zezipako kely eo ambony zay vo rakofana tany tanteraka misaotra rola tena mahazava tsy sorany fa andraso aloha raha dongona ny fomba famboly de ampifangaroina avy hatrany ny tany sy ny zezipako fanaovana le dongony okary sefa tena ho ampiariko amin'ny fambolena ataonay zany am'izay angamba mba adio ihany ny tanànanay etrey atao fa mahasoa sady ho hita sefa mokatra tsara ny tany nde odiangana ary se ampianatra an'izao zavatra zao amin'ny vaovola aie de mampamangy ao amin'ny ao se misaotra betsaka ary se vare ka atao zezika ireo fako angoniny rola be re enao variana sy mandany andro mitazana azy ety ambaravarakely ny tanànany sady madio ny lavitry ny aretina oka re ribera tena menatra mihitsy mariny ny olona miasa hatrany zavariana mitsikilo ny fiainany so fianatry ny azy rangy atya aleo atomboka deny an'io robovola andeha nangopako ranga atya alaivony sobika de ataovy anankiroa fangatsy angony eno marina sady ho voaro ny tontolo iainana ho tsara ny tany fambolena ka dia ho betsaka ny vokatra azo amin'ny fampiasana zezipako anjaranao maloha fampiarana tsy hanenenanao zany ry mpamboly zezika mora ampiasaina tsy mandany vola ary indrindra misy eo an-toerana ny zezipako ampiasao izany hanatsara ny fambolena sy ny vokatra eo aminy mbola ho toizantsika manaraka ny fikarakarana ny zezipako fa atreo indray aloha ny andro any mankasitraka anao manjoy hatrany ny AWR zoanitra serilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana hitany asa tsara ataontsika ny Andriamanitra.
radio feony fanantenana. AWR manolotra ho anao feony fanantenana. Manao salamanao amin'ny mpifalia bevata an-trano any ny namanao haja. Salama aby tsika rolahy, lafa tsika volany handeha an-danitra zao tsy lafalifaly va ty haitsika. Eka rolahy, zay mihitsy mahavoloa-hevitsika io manao hoe fa marikitsy tsy ho avy an-trano. Jesosy laha mba hitahy anao lafa i avy baka amin'ny raha holagnitra iny, mba handesiny miaraka amin'ny agnytsika. Amen. Fa nitsanga ie, fa nitsanga i. Zay koa lohateny hodinisitsika n'androany. Ary ao amin'ny Marka 10:9 andiny fahenina misy ny 9 Marka 10:9 andiny fahenina zay vakiko manahaky an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitady an' Jesosy avy any Nazareta zay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo nametrahany azy. Hivavaky tseky moa tsika aloha. Ndragnahary babanay an-danitsy any, la manesy fisaora ho ahinao lasahay. Makasitraky bevata amin'ny fotoa menao anay hinanik'io. Azahoanay mandramby fampaherezana baka amin'ny teninao koa. Itoy zahay mamelany helokay ary mivolagna fa pare-pare koa zahay hijanjy anao, hagnorika safanao. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotsy raha io. Amen. Ndao hipoliana tsika tseky tantara magnaraka 10 amby ao. Atombotsika baka amin'ny 140 amby eny, Marka 10 amby andiny 140 amby. Ho tantaraiko aminareo fa lafa tsika mamaky azy la hitatsika ao fa ny maty tamin'ny andro fiomanana Jesosy zao. Andro fiomana io, andro mialohan'ny sabata ty asany ary magnaly tamin'ny ora 7 teo ty nahafaky ty ain'i Jesosy. Ny baiboly katolika sy ny baiboly dikateny ombonany eto Madagasikara la direct vantaniny ty azy, volagniny mazava fa niafaky ai Jesosy tamin'ny andro zoma magnaly ho 3 heures après-midi, magnaly ho tamin'ny 3 ora folakandro teo ty asany, la afakay Jesosy. Ary lafa tsofotry gn'andro ny andro sabata, zany hoe andro sabotsy zay afara gn'andro zoma andro fiomanana zany io, la nandeha am'izao ampela mpianatsy Jesosy regny ny kalo raha magnimagnitsy regny hanamboara ty faty Jesosy. Hitatsika Marka 10:1 ao raha zao. Tiany ampela mpianatsy Jesosy reo mare Jesosy io. Tiany Jesosy. Ary la henteatsika alohaloha agny la hitatsika fa lafa i nasandry Simona boka agnatin'ny fanasao zany mihina eo olo iaby. La avy am'izao any Maria raika magnampela mpianatsy Jesosy regny mbo velo Jesosy tamin'io nandesiny bakany menaky magnitsy igny nataony tamin'ny volony, la nahositrosiny ny tomboky Jesosy igny, la nitany aby manositsy raha igny. Ny meloky am'izao Jodasy sy ny namany Jodasy regny. Toy koa ty asany fafandanian-drala mare koa toy. Ino koa nova raha manahaky toy io. Fe nakasitrahany Jesosy la tena nahazo fakasitraha bevata mihitsy Maria tamin'ny fotoa io. Ao amin'ny Marka 10:4 andiny 5. Zao ty asany Jesosy. Angaonareo i, namonjy nanositra ny tenako hanamboarany ahy aleviny izy. Ny hainy Maria fa tena tiany Jesosy mare izy. Ary tiany Maria mare koa Jesosy. Nitakatry ny fahasoavan-Dragnahary, hainy fa i olo tsy mendrika, olo mpanota kanefa navotany Jesosy. I Maria saiky nitorahany Fariseo vato iny anio. I mbony velo noho ny amin'ny Jesosy. Ary takatry Maria raha zay. Io mahavy any Maria tena hoe maneho hatea bevata amin'ny Jesosy. Lafa niavy am'izao andro voalohany amin'ny herinandro,
amin'ny marika 7 eo 5 volagniny ao fa nandeha ampela regny nandeha andolo eny handeha hanositra ny fatany Jesosy. Nagna problème bevata rozy amin'ny marika 7 5 sy ny 7. Problème bevata satria fasa io lolo igny misy vato bevata amin'ny varavarana eo. Tsy nihitandrozy ia lahy ty hagnafaky ny vato bevata eo rozy ta hamboatry fatany Jesosy igny amin'io. Fa ndra nisy problème zay tsy raha nahasakandrozy tsy andeha andolo egny raha zao satria agnabo mare tsy fitiavandrozy an Jesosy. Tsy hitanao ve hoe manaky gn'olo gegy regny ampela reto lafa tena dinihy tena raha magnitsy igny nandanian-drala maro andesindrozy am'izao raha igny andolo egny lolo igny tsy mivoha. Laha ty lojikatsika olombelo tena hoe hagegea raha zao fa ndanidanian-drala fahatany avao raha zao. Da hoentetsika magnandiny 7 eo niresaky rozy ny fampivola zany rozy iako lahy hagnakodia vato bevata ho afaky amin'ny varavarany lolo eo igny hisolotsika hagnakodia raha io. Fe lafa rozy ny resadresaky tsy nisy hoe tsika lihipoly fa atao akory raha zao ia dia hafaky raha io. Tsy nisy an'izay ary izay ny atao hoe mandeha ampinoa amin'ny 7 eo de volagniny Baiboly fa lafa rozy nitraka zany hoe nanenty anabo zany la nihitandrozy fa efa voakodia ny ala tamin'ny varavarany lolo igny teny ivato bevata igny. Nanakory zany rozy lafa niresadresaky problème io tandala teny niondriky rozy nanenty ambany rozy fa tsy nanenty anabo ary mariho tsara fa lafa rozy nitraka na nanenty anabo zany fa nivaha problème igny ary tsy nivaha ta ivelambelany avao tena nivaha tampotony tany mihitsy. Hanao ino moa rozy andolo egny igny hanamboatsy fatany Jesosy so tsy ho simba ty fatany Jesosy. Halleloja fa nitsanga Jesosy izao fa rava ifotsy problème igny tsy misy raha tsy haindragnahary zao ndra ty vato bevata fa ny haindragnahary nagnafaky azy teo ndra ty fahafatesa faratampony amin'ny problème tokony ho resena fa niresy raha zao fa nitsanga Jesosy namaty fototsy ny problème iabiaby de ny fahotazany fa nitsanga ie hanome antoka fa tsy misy raha atao Satana tsy azony ho resea sasy. Laha miandany aminy ia la maharesy ny raha iabiaby atao Satana avao koa. Andao moa tsika hinanik'io ho amafisitsika ndraiky ty fiarahantsika amin'ny Jesosy la hipitiatsika mare Jesosy izao ty arovy rilongo fa tantara zao de magneho amitsika fa lafa tsika tapa-kevitra hiasa ho Andragnahary manolo tegna ho Andragnahary tsy raha hoe tsy misy problème zao amin'ny fiainatsika. Misy vato bevata ao ary misy vato bevata isan-karazany mihitsy saingy zao ty arovy avao fa tsy misy koa olana tsy misy problème bevata ka tsy ho voavahan Jesosy ndra ty fahafatesana fa niravaha Jesosy zao. Aza tao misy manahaka nanao hinanik'io tsy hipitika amin'ny Jesosy la mipitiha amin'ny Jesosy avao jusqu'amparany ria fa zay handay fandresena ho ahinao am'izao fiainatsika hinanik'io zao ary handay fandresea ho anao koa amin'ny fiainanao ho avy mandrakizay. Hitahy anao lahy Jesosy hivavaky tsika. Jesosy misaotsy anao zahay fa laha tsy iha la antanany Satana avao jusqu'ampara zay antana devoly eo avao jusqu'ampara zay. Misaotsy lahy Jesosy fa iha nandresy ny fahafatesa nitsanga iha mba ho ahinay. Aza hoanay koa mitsanga maty lafa ho avy tsy hoe leha lasagnatria ka maty alohan'ny fotoa zahay nitsanga iha hanehoanao
fa mpandresy ia ary lafa mipitika aminao zahay la mandresy avao jusqu'amparany ndra ino problème ataony satana amin'ny fiainana jesosy io ataovy matoky ianao zahay amin'ny anaranao ny angatahana an'izany vavaky izany misaotsy rano amen. Antoko-bihira zanakasisy morondava misingisiny andao mirenge favelo Jesosy behatea ny voany fasatsina hatao tsika miala Amoangi mati zeni nuwasi manante nafa muanya nura katika haitazi Gaumenge Tika yabi Zangianza Sende yazi Gaulahi Merenge mianza Mona bufe unare Gaumenge Tika yabi Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Isingisindi nafamarini ni andro isotswani etui vavahamisa fakamadeni sunuti waru Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Faly manolotra ny arahaba ho an'ny mpiaino rehetra ny ekipa amin'ny feonfanantenana izay solony namanao zoanitra tena. Mirary indrindra izahay mba hahasoanao mandrakarivany ny fandaharana ara-pahasalamana izay renesinao. Mirary soa indrindra ihany koa raha misy tsy salama ao tokantranao na eny an-dalana naiza misy anao. Tiana ny anonona vavaka fohy ho anao izay tsy salama. Ianao Jesosy io no dokotera ambony indrindra afaka manasitrana ireo tsy salama ka sio dia ho sitrana izy ireny. Amen. Endriky ny olona. Tantara nosoratany Zoanitra izay andrenisanao amin'ny mpanoratra sy Rila.
zany le retsika orana marina tsy oatra mivaky mihitsy ny lanitra odry fa ngatsy nitondra lamba tsy leny ty ianao ry Maurice to otsaka tanteraka. tsisy dikany amin'ny orana zany lamba tsy leny anao zany ry Noro a ohatra fa ino ty amitarehanao ry Maurice a anga misy orana maintimainty ry tony e ay se tsy azoko ny tianao ambara fa misy inona ry Noro ny tarehako a jery eo fitaratra e tsy mehafahavoazanao akory fa niendrika eo mihitsy ny tena mampimeka. inona koa ary zany resahan'le ramatoto izany? Jery eo fitaratra e ao ianao hoe hijeriko fitaratra fa baraka marina ary hitako ane anyjerijeren'ny olona le fa taiza ianao nialoka ry Maurice a teny akaiky ny sarbonga lokombolo vonjy maika io ry Noro a ry Maurice a fa nga de osotrosorana an'ity zavatra rehetra ty volona de hoe tsy miteny azy izy ho simbane io fa ataovy e zendre mandeha koa very Noro de aninona zay ataovy ariko ianao ary ny tena be osotrosotra amin'ity mena bolo rehetra tiako jereo ny volonao manify de manify fa tapitra mihitsana miongotra daholy ka efa volonay menakavo ny manify rehefa mitombo taona ry Maurice a ny mena bolo ampiasainao ny mampiongotra be ny volonao toy io ry Noro a tsy misy an'izany manaranaka izany ka maninona ny olona hafa mampiasa n'io menaka io tsy miongotra ka fa ny voloko miongotra ny dikany tsy menaka zany no antony rehefa sarotra tenenina ianao a de ataovy zay tianao atao fa zao zakao ny vokany ianao koa aleo aloha nasan'ity tarehako feno karboniny ty afa-tsy zay mihitsy samy manao zay mahasoa ny vatany. fa inona koa mampivandravandra Maurice e tsy mivandravandra fa taitra mahita ny volonao avy ny sasany e maninona ny voloko to zara raha misy ry Noro a marina tsy hosola tsy ho ely ty ianao nefa mbola tanora ay ianao koa mahamarika an'izany za de tena kivy mihitsy amin'izy io ry Maurice a efa tsy nampiasa mena bolo tsony ane ahy nefa tao vao maika mitsana be ny voloko tsy haiko tsony ny atao e sao de mba mila manantona dokotera ry Noro a mampalahelo aty mijery anao mariny ka tsy hitako zay ataoko andana mihitsy ianao makany amin'ny dokotera amin'ity volonao tika de dokteriza nefa no alehako e dokotera mpitsabo manokana ny volo raha matoty a aza andrasana ela sao mba misy fanafana ihany ty volonao miongotra tsy misy fifarany ty ka maninona raha pitso ry Maurice a de aleo mba miaraka tsika roa am'izay hita eo zay tokony atao amin'ity voloko ty na koa hoe sao misy aretina mampitsana ny volo andao mihitsy fa simba n'io ny endrikao ka eny are tsy ohatr'izao mihitsy ny nangalako anao fiteny fandre tokoa ny hoe ny volo no mamendrika ny olona iray fantaniana mety hipetraka ihany koa ny hoe azo hitarafana ny mety ho fahasalaman'ny olona iray ve ny volo eo amin'ny lohany raha atao hoe be volo be zao ny olona iray ka mihitsana izany volony zany ary mety afara amin'ny tsy fisian'ny volo intsony kanefa izy mbola tanora de mety hitensika hoe misy tsy fahasalamana izany olona izany. Zava-dehibe eo amin'ny vatantsika olombelona tokoa ny volo. Iresadresaka mahakasika izay indrindra ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako amin'ity an'io hiaraka amin'ny dokotera Razafinjatovo Harzava Colgate, mpitsabo manokana ny volo, ny hoho ary ny hoditra. Teo amin'ny micro namana Rila de menofinaritra ary.
fandaharana harena ny fahasalamako hatrany no arahanao zao. Misaotra manokana ny dokotera Razafinjatovo Harizava Kolgaty isika manaiky hiara hiasa hampahafantatra ny mahasoa ho an'ny mpiaino rehetra. Miarabanao dokotera, inona ny zava-mahasoa atolotra amin'ny mpiaino? Androany indray tsika dia hijery ny amin'ny volo. Matetika rehefa miteny hoe volo dia tsy dia asiantsika dikany loatra satria pendena ireny volo ireny ohatrany tsy marary, mba mananaina ve ny volo. Ny hodi-doha no hitsatohan'ny volo, izany hoe tsy afaka misaraka ny hodi-doha sy ny volo. Miantoka ny tanjaky ny volo sy ny sakafon'ny volo ny hodi-doha. Raha araka izany fitenin'ny dokotera izany, manana anjara asa lehibe ve izany ny volo eo amin'ny vatana? Ny volo sy ny hodi-doha dia mitaratra ny toe-batana sy ny toe-tsain'olona anankiray. Tsy zavatra ivelambela ny vatana fotsiny fa mananaina ihany koa ny volo sy ny hodi-doha. Ohatran'ny hoe maso, ny tanana, be da be ny asany. Ny volo dia miaro ny hodi-doha, mandanjalanja ny hafanany loha ary mandray ny hafanany tanin'andro mampita azy amin'ny hodi-doha. Ny volo tsirairay dia manandanja sy manana ny asany. Mahatalanjona izany dokotera. Dia manahoana ry ny tokony ho fanirin'ny volon'ny olona iray e? Eo amin'ny 8.5 ka hatramin'ny 8.5 milimetatra isan'andro eo ny fanirin'ny volo, na 7 ka hatramin'ny 12 centimetra isa-taona. Ny fahaveloman'ny taombolo anankiray dia 2 ka hatramin'ny 9 taona. Ya, manahoana indray ny volo mihitsana ho azy, na misy an'le manaraka ny fihogo ireny, ara-dalàna ve ireny dokotera? 40 ka hatramin'ny 80 ny volo very amin'ny fibangon'ny volo isa-maraina, tokony hisolo izy io raha ny ara-dalàna, izany hoe raha salama tsara ny hodi-dohan'ilay olona. Ary ny famerenana ny volo very 40 ka hatramin'ny 80 isan'andro dia ara-boajanahary, izany hoe tsy miankina amin'ny menaka ampiasainao na ny shampoing ampiasainao fa naturel fotsiny dia mamerina azy. Ya, raha eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 80 eo izany ny volo mihitsana dia tsy atahorana sady miverina ho azy hoe dokotera teo. Mba fantaniana manetikitika, manao ahoana ny tanjaky ny volo dokotera? Raha maka taombolo arivo dia randranina, olona eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 15 kilao zakan'iny. Izany hoe miantona amin'ilay lohan'olona misy an'ilay volo voarandrana izany tiana ampahafantarina izany fa matanjaka be ny taoambolo. 90,000 à 140,000 eo ny isan'ny volo ho an'ny adulta na ny olon-dehibe anankiray. Ay vare, mila fikarakarana ve dokotera ny volo, sa hoe avela amin'izao fotsiny satria sady matanjaka no misolo azy ireo volo very? Mila fikarakarana izany ny volo. Ny hodi-doha no mitondra ny volo. Mila sakafo tsara izy mila fikarakarana tsara izy mba hananana ny volo tsara. Mila fikarakarana ny volo, dia inona avy izany? Fanasana loha dia amin'ny 3 na 3 isan-kerinandro. 3 izy raha tena mafana ny andro, ary tsy tokony latsaky ny 3 ao anatin'ny herinandro. Ilaina ny fampiasana borosy malefaka, tsy handratra ny hodi-doha. Mila mampiasa sy mahay mifidy ny shampoing ampiasaina ihany koa. Dia shampoing tsy misy détergent, izany hoe rehefa mividy an'ireny shampoing ireny dia manana fazarana mamaky an'ilay soratra kely misoratra ao mandamosin'ilay shampoing. Ny fanorana ny hodi-doha amin'ny lohan-dratsana koa dia takiana eo amin'ny fotoana fanasana ny loha. Tsy mitovy ny produit ampiasaina arakaraka ny karazana volo. Fa ny volo ihany koa dia misy hoe gras na sec, mandimandina na maina. Ny fanakobanana volo amin'ny farany dia tsara raha eo amin'ny rano 1 litra asiana citron anankiray na asiana vinaigre. Famaranana fanasana loha mihitsy izay. Ya, raha toka mihoatra ny isan'ny volo tokony hitsana ny volo very, dia misy zavatra azo atao ve dokotera? Ara-dalàna araka ny voalaza teo aloha, raha very ny 40 ka hatramin'ny 80 eo isan'andro ny volo. Voasolo iny raha tsy misy aretina ny hodi-doha na efa mahazo taona.
ny fampiasa matetika ary efa hita ny fiasany dia ny anan-drano totoina fiazana ny ranony ahositra amin'ny hododo rehefa voasasa madio tsara eny ny loha dia ahositra amin'ny hododo ajanona eo amin'ny 30 minitra eo dia kobanina na dutin fatorana anankiray ampangotrahana amin'ny rano 1 litra avela angotraka 7 minitra dia anakobanana volo rehefa mangatsitsika dia arahana rano misy citron amin'ny farany manampy betsaka n'izay amin'ny fanamafisana ny foto-bolo sy fisakanana fitsanan'ny volo. Ny fibangona volo voalaza teo fa mila fiogo na borosy malefaka mba tsy handratra ny hododo. Tsy aveno maina loatra na atao be menaka be koa ny volo. Ohatra zao reny volo efa malama be reny dia atao be menaka be, na volo efa makina be dia kamo manositra menaka. Tsy fitinina be koa ny volo rehefa mibango azy. Fahazarana indrindra ho any ankizy tsika ray aman-dreny dia tia mamatotra volony ankizy amin'ny elastika na soso. Fa tsaratsara na kraby na avela miaina ny volo fa tsy ambijaliana na dia tsy miteny izy. Ovaovana ny fibangona ny volo fa tsy fitinina miakatra foana dia fatorana amin'ny elastika. Volon'ny lehilahy jereo tsara nge fa mahazo aina satria sady tsisy elastika reny, tsisy kraby reny, tsisy pince. Mba mila liberté koa ny volontsika na fahafana. Zay koa takiany volo. Mankasitraka indrindra tompoko. No resahan'ny dokotera teo ny anjara asa lehibe ny volo eo amin'ny vatantsika. Raha averina kely dia ny volo no miaro ny hodi-doha. Io volo io ihany koa no mandanjalanja ny hafanan'ny loha ary mandray ny hafanan'ny tanin'andro ka mampita izany amin'ny hodi-doha. No marian'ny dokotera teo fa ny volo tsirairay dia manandanja sy manana ny asany avokoa. Noho izany re karakarao ny volo mba hatanjaka mandrakariva sy tsy hitsana be loatra. Efa nomeny dokotera ny tokony atao dia ny anjarantsika izany ny mampiatra azy ireny. Raha verina kely ny torohevitra dokotera teo dia izao: anandrano totoina dia ahositra ny hododo ny ranony azo dia ajanona eo mandritra ny 30 minitra izay voakobanina. Mety ihany koa ny ditao isika na tin ray fehezana dia ampangotrahana 7 minitra eo amin'ny rano 1 litatra dia iny no anakobanana ny volo. Rehefa aveo dia arahana rano misy citron na voasary makirana na matsitso ihany koa isika. Antenaina fa nitondra soantsika izay loha hevitra ny fanaovana tamin'ny dokotera teo izay dia mankasitraka sy mirary soa azy mandrakariva. Isaorana ihany koa ianao mpiaino nanjoy hatrany ny fandaharana rena fahasalamako. Andriamanitra ne hitantsika rehetra ry lahy no ny farimbona teo amin'ny fanatotosana ny fandaharana arena ny fahasalamako. Ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Sotra an'Andriamanitra ny namanao, mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitansoa, fa mbola afaka hatrany manohy izao fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao izao amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Isaorana manokana ireo radio FM
eto Madagasikara zay manaiky ny handefa ny fandaranay amin'ny teny malagasy mba ho afaka mandrean'izany ireo mponina an-tanan-dehibe. Ireo mponina any ambanivohitra moa dia efa misitraka an'izany amin'ny alalan'ny onjam-peo matagadavitra ary tena marobe nareo no mahazo tompontsoa amin'izany. Io koa ireo namana izay zatra miaino ny fandarana amin'ny alalan'ny fitaovana moderna dia miaino amin'ny alalan'ny podcast izy ireny, ny Facebook sy ny sisa. Fa na inona fomba hiainontsika ny fandaranay amin'ny teny pirenena 300 ao anatin'izay ny teny malagasy dia mankasitraka tompoko Andriamanitra mombanareo ary mba hitondra fitahiana sy famonjena ho anareo any ny fanarahana an'izany fandarana izany. Mbola mitohatra ny fiarantsika mianatra mikasika ny fitsaran'Andriamanitra. Ilaintsika ny mianatra an'izany satria tsy maintsy handalo an'izany na iza na izay ho voavonjy na izay ho very ka dia mila mianatra isika ary natao izany navelan'Andriamanitra alefa ampianarina traizatraiza izany mba hatonga ny rehetra ahafantatra izay tokony ataony milohany hikatonany ny varavara-pahasoavana. Ny mikasika ny fahafatesana faharoa indray no ifantohan'ny fiarantsika mianatra amin'ity anio ity. Ny anarantsika teto fa ireo izay maty tao amin'i Kristy, izany hoe tsara ny fifandraisany tamin'Andriamanitra talohan'ny hafatesany, dia hitsangana amin'ny maty izy ireo amin'ny fotoana iavian'i Jesosy. Izay ilay fitsanganana voalohany aorianan'ilay fahafatesana voalohany izay handalovan'ny olona rehetra. Misy ihany moa ireo tsy handalo fahafatesana fa ahatratra velona ny fiavian'i Jesosy dia hovaina izy ireo raha toka olona izay nandray an'i Jesosy ho mpamonjy azy. Inona ary ilay fahafatesana faharoa izay resahana eto tsy inona izany fa ilay fahafatesana aorianan'ny fananganana amin'ny maty ny ratsy fanahy. Izany hoe aorianan'ny arivo-taona izany. Aorianan'ny arivo-taona dia avela hitsangana indray ireo olona ratsy fanahy. Ratsy fanahy izy ireo satria lasa tahaka an'izany tokoa rehefa tsy manaiky an'Andriamanitra hiasa teo amin'ny fiainany mba hanova azy. Ho atsangana amin'ny maty izy ireo mba handray ny didim-pitsarana izay atonga azy ireo hiaiky fa tena marin'Andriamanitra dia ho faty mandrakizay. Izay ilay fahafatesana faharoa. Tarihan'Andriamanitra ho tonga amin'ny faratampo amin'ny tantaran'ny olombelona amin'ny andro farany. Tsy maintsy hifarana zao tantarany fahotana sy ny vokany izao. Izany no filazantsara anankiray lehibe izay atolotr'Andriamanitra antsika. Amin'ny fiafaran'ny arivo-taona dia atsangana avy ao am-pasana ny ratsy fanahy rehetra maty mba handray ny valim-pitsarana fahamaizana azy farany. Ary izany dia efa nivakintsika hitantsika amin'ny Apokalipsy 20:15 sy ny 1:12 ka hatramin'ny 15. Efa nivakintsika izany ary azonao iverenana. Apokalipsy 20:15 dia mitoy eo amin'ny 1:12 ka hatramin'ny 15. Ary rehefa totosatra amin'ny farany fitsarana azy ireo, tsy misy ninninona azo anampiana azy intsony, dia hiaiky ny fahamarinan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Zavatra hiseho izany, satria hazava tsara tsisy fomba ahafahana mandaa azy mihitsy ny fanamarinana fa tena nanao zavatra izay fanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy nanaiky ny famonjen'Andriamanitra hanova azy izy ireo, dia tonga ny didim-pitsarana mamarana tanteraka ny fiainany. Izao no vakintsika ao amin'ny boky Hery Mifanandrina, takila 7:700 sy 7:700. Hery Mifanandrina, takila 7:700 sy ny 7:700. Eo anatrehany toe-javatra rehetra niseho nandritra ilay ady lehibe ny fanandrinan tsara sy ny ratsy, dia miaraka manambara izao rehetrarehetra izao, na ireo izay nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy, na ireo izay nikomy taminy, fa mahitsy sy marina ny lalan'i Jehova, mpanjaka ny olona masina. Ary Satana amin'izay fotoana izay dia hiankohaka sy hiaiky ny maharary ny didim-pitsarana izay ahatra an'Andriamanitra aminy. Ka rehefa tsy maintsy hanaiky ihany amin'izay fotoana izay ireo olona,
ny azy satana efa tsy misy hevitra intsony fa vita ny azy ny safidiny fa ho antsika olombelona rehefa tsy maintsy hiaiky ihany ary tsy maintsy hanaiky amin'izay fotoana izay dia maninona re raha amin'izao fotoana izao dia manetry tena manatona an'Andriamanitra amin'ny fiekekeloka sy ny fibebahany e satria raha amin'izao fotoana izao ianao no manaiky ny antson'Andriamanitra mitaona anao hiverina aminy dia midika ho famonjena ho anao izany ahafahanao manana zo handova ny fiainana mandrakizay fa raha amin'io fotoana farany aorianany arivo fotoana io ianao vao hiaiky ny mahamarina an'Andriamanitra ary tsy maintsy hiaiky dia tsy hanaova ninninina intsony ny amin'ny didim-pitsarana tsy maintsy hiatra aminao izany dia ny fahafoanana mandrakizay zao fotoana havelomanao zao mielohan'ny iverenan'i Jesosy indray ny amin'ireo ny lanitra amin'izao no hahafahanao mibebaka miverina amin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra tsy mandatsa velively aza manaiky ho fitahany satana amin'ny angano sy ny abobo feno fitaka sy ny lainga afafiny amin'ny alalan'ireo mpampianatra sandoka be dehibe raha vonona ny ahalalany fahamarinana ianao dia hampafantatra an'izany ianao Andriamanitra na iza ianao na aiza misy ianao amin'izao fotoana izao tsarovy fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no haharitra mandrakizay izany no voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fa fito ambin'ny folo Jaona voalohany toko faharoa andiny fa fito ambin'ny folo fanontaniana manaraka dia ny hoe inona moa ny vokatry ny fahariafo sy ny fahafatesana faharoa inona ny vokany manasanao hanokatra ny baibolinao ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andiny fefatra ambin'ny folo sy ny fadimy ambin'ny folo apokalipsy toko faharoapolo andiny fefatra ambin'ny folo sy ny fadimy ambin'ny folo tsy pianay mihitsy le hoe manokatra amin'ny baibolinao mety manana telefona misy baiboly ianao tsy mandrara ny hamakinao an'izany zahay saingy aoka hizatra ny ampiasa ny baiboly le tena boky mihitsy satria ny voatokana ho amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny telefona ny tsy voatokana ho an'Andriamanitra fa be dehibe ny zavatra mifangaro ao indraindray ianao rehefa mamaky baiboly eo amin'ny telefona dia voasarika hijery zavatra hafa tahaka ny Facebook sy ny sisa amin'ny fotoana tsy tianao hijerenan'izany na tsy tokony hijerenan'izany ka tsy pian'izay entanina isika hividy baiboly ary hamaky baiboly ovakitsika ary ny apokalipsy toko faharoapolo andiny fefatra ambin'ny folo sy ny fadimy ambin'ny folo ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny fahariafo zany ny fahafatesana faharoa dia ny fahariafo ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita zany a dia nofoanana koa nofoanana nonomboka hatreo andiny fadimy ambin'ny folo raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fahariafo koa izy izay olona rehetra tsy voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana handova ny fiainana mandrakizay izany dia namany very izy dia ho atsipy eo amin'ny fahariafo zao koa mivakitsika eo amin'ny apokalipsy toko faha 1:5 ka hatramin'ny fahavalo apokalipsy toko faha 1:5 ka hatramin'ny fahavalo ary olona mipetraka teo ambony seza fiandrianana indro avaosiko ny zavatra rehetra ary koa izy soraty fa matoko sy marindreo teny ireo zay ny tanjon'ilay fitsarana farany ahafan'Andriamanitra manavao ny zavatra rehetra amerina an'izany amin'ny laoniny tahaka nanaovany azy tamin'ny voalohany ary eto dia tsy piany manao soni mihitsy Andriamanitra fa tena ho ataony tokoa izany zavatra izany tsy olombelo izy ka mpandainga andiny fahenina ary koa izy tamiko tanteraka ireo izaho no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana zaho hanome maimaim-poana amin'ny loharanonranonaina ho an'izay mangetaheta izay maharesy no andova zany zavatra izany ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako matoa misy resaka hoe izay maharesy eto a dia misy ady tsy maintsy atao izany misy fahalemena tsy maintsy resena misy fahotana tsy maintsy ekena ny andaozana azy andiny fahavalo fa ny osa resahany eto tsy ny hoe ny olona tsy manam-bola fa ireo olona izay manaiky resy ny fahotana
ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mitsangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy mpandainga rehetra dia nanana ny anjarany ao anatin'ny faharimy rehetrafo sy ny solofara izany ny fahafatesana faharoa. Ary ny andininy farany izay angatahana ho vakitsika dia ao Malakitoko 7:10 ka hatramin'ny faraka amby 20. Malakitoko 7:10 ka hatramin'ny faraka amby 20. Ary ankehitriny sika dia miderany prery hoe sambatra. Eny itovoorona tsara izay nanao ratsy sady efa nakafanan'Andriamanitra izy nefa afanandositra ihany. Ary marina zany zao zavatra ohatrany hitantsika amin'izao fotoan'izao ohatrany tsy maninona ny ratsy fanahy fa ho vakitsika ny toyiny. Ary tamin'izany kosa izay natahotra an' Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehovah niainoka nandre izany, ary nisy boky nisoratana teo anatreno ho fahatserovana izay matahotra an' Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soary eny amin'ny andro izay ho tendreko Jehovah tompony maro. Ary ho antra azy aho toy ny ho lanitra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny prery rehetra, ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary, ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo ka hifalevanja toy ny zanak'ondry mifaha. Ary ho hitsahy ianareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenona eo ambany fahaladianareo amin'ny andro izay ho tendreko Jehovah tompony maro. Eo ny manazava fa tsy hoe afo mandrakizay tsisy farany akory ilay afo izay hamitehina ny fahotana sy ny ratsy fanahy, fa rehefa lasa lavenona izy ireo dia hitsahatra ny afo. Ny vokatry ny asan'ny afo izany ny mandrakizay, fa tsy ny afo ny mandrakizay. Inoko fa mazava tsara amintsika izany fanambarana izany. Tena asam-pitiavana ataon'Andriamanitra mihitsy ny fandringanana ny fahotana sy ireo olona izay mbola manankiara-monina amin'ny fahotana. Aleon'izy ireo man tsy maty toy izay hiaina eo anatren'Andriamanitra, izay afo mandevona ny fahotana. Araka ny voalaza amin'ny Hebreo 12:7. Zao no teny faranovakitsika eo amin'ny herin'ny fanandrina takila 520 sy 500. Aniry mafy ny andositra io toerana masina io ny ratsy fanahy. Ho raisiny ampifaliana ny fandringanana mba hiafena ny amtavan'ilay maty hanavitra azy. Ny safidiny ratsy fanahy ihany no nametra izay ho anjarany, mifanaraka amin'ny sitrapony ny fandavana tsy hidirany any an-danitra ary fanehoana ny fahamarinana sy ny famindrapon'Andriamanitra. Koa manainga antsika rehetra. Mazava izay voalazan'ny ten'Andriamanitra ny vakitsika amin'ny sesisesy teo. Manainga antsika hiandany amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femin'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.